Mazava sy mahitsy mona hafatra izay nambarany solombavambahoaka Mavitara Silvestre ninninna zavatra iseho ninninna ihany koa ny zavatra izay mety hitranga fa tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana ny tenany tsy maintsy mijoro amin'ny marina izy raha mbola misy ihany koa ny marina dia tsy maintsy hijoroana hatrany hoe hafatra izay nambarany solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Solombavambahoaka Mavitara Silvestre moa dia tena kipaka tanteraka amin'izao fotoana izao lava volona hoe rastamanina no tena ahafantarany maro azy tanina ny mikasika anio volony io moa ny mpanao gazety ka toy izao ny famaliny solombavambahoaka Mavitara Silvestre izany. Solombavambahoaka nanahoana ny endrika vaovao rehefa nivoaka ka io nanehoako mihitsy hoe za tsy miabandona zany tolona natonga anio ary fijoroana amin'ny famarinana dia za fijoroana amin'ny famarinana zany nataoko hoe niza mbola mieritreritra za mijoro foana raha mbola marina sy ny tany ka antanareo fanapahana ny te oviana sy ny tany anyvangaindrano no manapaka anio mbola ho fantatry eo amendalana io ihany hoe ekeny vangaindrano ve satria teto nalany a raha ekeny vangaindrano maro anisa fanapaka anio dia tapahako fa raha tsy ekeny kosa dia metiko io satria ho any vangaindrano aho fa tsy ho any tenako tsoko. Mazava moa ny valim-panontaniana izay noentiny Mavitara Silvestre iny tsy misy analana ary tsy misy anampina ihany koa. Tamin'ny fotoana ny nahatongavany solombavambahoaka Mavitara Silvestre tany antoerana ihany koa moa dia nisy ny fandroana sy ny fidiovana izay nataony ity solombavambahoaka Mavitara Silvestre ity na hoe tarany ahafantarany maro azy. Nandro nanadio tena teo amin'ny renirano managnara vangaindrano ny solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Niteraka resabe moa ity zavatra izay nataony Mavitara Silvestre ity fanazany na tsy zany anefa dia ny malagasy dia tokony manaraka fomba ary ny malagasy dia tokony manaja ny fomba izay nentim-paharazana tsy hita moa izay naharatsy azy fa ny malagasy izay tampom-pivarana sy tsy mahazaka ny fivarana moa dia tsy maintsy manaratsy sy maniratsira fa tsy omena tsiny anefa izany noho ny tsy fahafantarana tsy omena tsiny anefa izany satria tsy tsapan'ny lanjany izany fiandrona sy ny fidiovana izany. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'ity fombafomba ity moa dia mamela ahkely ianareo raha hitondra fanazavana ho an'ny foko maromaro indrindra tafiditra ao anatin'izany na antaisaka raha misy avy nandalo figadrana dia misy ny fombafomba ho fidiovana torak' izany ny hitantsika izay nataon'ity solombavambahoaka Mavitara Silvestre ity tsy vita ny rano fotsiny anefa izany fidiovana izany fa misy zavatra anesorana ny amin'ny vatany toy ny volo hohona ny angofo sy ny sisa izay tsara voatanisa etoana ampandrenesina daholo ny ambany lanitra rehetra toy ny any ambany tany any anaty ala sy ao anaty rano ny ao anaty rano ohatra dia antsona ny zavavirano tononona ny zavavirano mba haheno sy hanatrika ny fidiovana izay atao rehefa miantsy zavavirano moa dia manatrika eo daholo izy ireo miaraka amin'ny heriny enina dia tsy hita maso aza ndemo arantsika kely ny horonan-tsary ny mikasika ny fidiovana izay nataony solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Leto ahay ny zoro taminao teto da nahazo hamerignazy hagmefiranao anao zagnahary indrindanao tanomasy hanao zany ambosatkotana hanao zagnahary eo tarambade ata milety hanasanazy hanadioanazy yahay toa yayapay teto any fironenazy afaky izy afaky kosa da amikotamela amin'ny nizoroana ako aho zany hanasanazy izy io saray sarahay ia agny hampisavy ia agny hamono ia agny hamorika anao ranomasy anao rafa eo iza andikanio rano ka hampisavy etendatany ikiokioky etendatany mahitanao rano mahitanao ranomasy ary anao zavavidano ato ao mozananao ao omeko anao fa teto any firoana nazone raha sara nazone fahasoava da magataka aminao sady magninanao zaranao ko azy anao torano to anao mihinana amoa mihinam-bato eo mino rano mihinam-bato hampisavy ka angatatsy hamono mahitanao e agnitanonao ko zanga iako anao to androany amin'andro androany amin'andro soma mangakenao ao eo torano eo torano vato asaramasona revao vitaka nani suba kaba suba sin metanu ko hamun ko
Ndeha indray isika iresaka kely ny mikasika ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny fanavozana nanokatra ny tompiotazana letsi androany tao Toamasina ireo mpanolotsaina avy eo anivon'ny fanavozana niatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy androany sabotsy 12 Novambra 2024 ny tompiotazana letsi ao Toamasina ireo mpanolotsaina avy ny fanavozan'ny Republikan'i Madagasikara izay notarihin'ny Colonel Gervais Andriamiarisoa. Nandritra ny izany moa dia nisy ny fitsidiana ny giseinik tao anatin'ny lapan'ny fakitra Antsinanana. Nisy koa ny toromarika nomena ny groupement des exportateurs de letsi mba hisian'ny fifampitsinjovana eo amin'ny mpanangombokatra. Noresahana ihany koa ny fanamafisana ny fandriampahalemana mba hisian'ny filaminana. Zay aloha no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka yato ny sesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.